manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriana Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Tononona ho antsika mianakavy tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatsaran'ny tompo izay hitoetra isam-baravarana isam-batan'olona izay manaraka an'ity fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ity. Elaela tsika tsy niaraka mivantana teto nefa moa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tavaverina somatsara. Niverimberina ny fandarana andrenesinao teto amin'ny radio na teto amin'ny télévision, ny baiboly nefa dia milaza ihany koa tsy mampaninina ny miaino reny teny miverimberina ireny fa mety ahasoantsika ihany izany. Ny tenako pasteur Tovinarivo ary eto anilako eto ny pasteur Andry Nirina Alvarez. Miarabanao pasteur. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony pasteur, ary miaraba ihany koa tsika mianakavy, miarabanao neny zay matolotolo eto mofandriny eto angamba amin'izao fotoana izao koa ianao rahalahy zay mipetraka amin'ny CGE eo tsika mianakavy zay manaraka ty fantaranty miao sady manao raharaha no manaraka amin'ny toerana maro samihafa, misy amin'ny telefôna, misy amin'ny télé, misy amin'ny radio. Ny fifalinay dia hoe ianao mandeha araka ny soratra masina, ianao tain'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao miverina retour en force antsika pasteur ty fandaranty ary minona fa andray zava-baovao indray tsiraray ivavaka tsika ary pasteur mitraka zao fotoana izao ampelantanan'ny tompo ndahoary. Raha eo dia mivavaka manokana mandreto rahalahy sy anabavy reto misy amin'izy ireo zao amin'izao fotoana izao mandray an'ity fandaranty, misy mipetraka ambony CGE eo, misy matoritory, misy sady manao raharaha, misy mihaino azy amin'ny telefôna aty ambony fiara ety na aty amin'ny toerana maro samihafa na eto Madagasikara na aty Ampitandranomasina aty. Ny zavatra angatanay amin'izy ireo tompo dia hoe tsy manana fifaliana lehibe ohatran'izao aho izy ny tenin'Andriamanitra teny hoe andrenesako fa mandeha amin'ny famarinana ny zanako. Tena fifaliana ho anay Jesosy tompo ny mahita ny zanakao sady mandeha amin'ny famarinana, mandeha araka ny soratra masina, mahita an'izy ireo tain'Andriamanitra. Misy amin'izy ireo zao Jesosy amin'izao fotoana izao mety ao anatina trosa be izy, mety ao anatina olana ny zanany amin'izao fotoana izao, manana olana ny tokantrano ny zanany. Mety misy olona zao tompo amin'izao fotoana izao hoe ampijerevana an'ity fandaranty miandry valim-bavaka, miandry fitahiana any amin'ny asany, mila fahitapity, mila fahasoavana any amin'ny asany any amin'ny anaran'i Jesosy no anonako amin'izao fotoana izao. Fananana ambiampy, fahavokarana, fahasalamana ho an'ny tsiraray avy manaraka an'ity fandaranty. Ary mangataka ihany koa ny fanahy masina amin'izao fotoana izao mombanay manokana ary hitarika anay amin'ny marina rehetra. Samuela voalohany tompo novakinay amin'izao fotoana izao toko 7:20 misaotra fanahy masina ny amin'ny fitarianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndahoary pasteur vakiko milamina satria misy amintsika ny tokantrano dia manaraka ihany koa mamaky milamina ny namonjeny Davida any Keila. Ary nisy nanambara tamin'ny Davida hoe indro ny Filistina mamely any Keila ka mambabo ny ao amin'ny famolona. Ary Davida nanontany an'i Jehova hoe andeha amely izao Filistina izao va aho? Ary hoy Jehova tamin'ny Davida, mandehana asio Filistina ka vonjeo Keila. Ary hoy ny olon'i Davida taminy, aty Joda sika matahotra ka maika raha makany Keila iady amin'ny miaramila Filistina. Dia nanontany an'i Jehova indray Davida, ary Jehova namaly azy hoe mianga midina makany Keila fizaho anolotra ny Filistina eo an-tananao.
dia lasa davida sy ny olona ka ny keila ary niady tamin'ny filistina ka namabo ny ombony sady nahafaty olona be dehibe ary dia vovonjiny davida ny mponina tao keila ary raha nandositra nakany amin'ny davida tany kaila abiatara zanaky ameleka dia nitondra ifoda teny an-tanany izy ary nambara tamin'ny saoly fa tonga tao keila davida dia hoy saoly andriamanitra efa nanolotra azy eo an-tanako satria efa voahidy izy zao noho ny dirany amin'ny tanàna misy vavahady midy ary saoly namorony olona rehetra idinakany kaila anafika ka anao fahirana ny davida sy ny olony ary fantatry davida fa saoly namorona sainy ratsy amelezana azy dia hoy izy tamin'ny abiatara mpisorona eto aty ny efoda ary hoy davida ry jehovandriamanitry ny israely eo efa reny mpanompono tokoa fa saoly mitady akaty keila mba handravany tanàna noho ny amiko koa monomponona ety keila anolotra ahy eo an-tanany va hidiny aty va saoly toy ny efa reny mpanomponao ary jehovah andriamanitry ny israely ry jehovah andriamanitry ny israely eo mifona aminao aho ambarao amin'ny mpanomponao ary hoy jehovah hidiny izy da hoy davida ny mponina ety keila anolotra ahy sy ny oloko eo an-tanany saoly va ary hoy jehovah anolotra anao izy ary dia niainga davida sy ny olony tokony 100 lahy ka niala tao keila ary nandeha tamin'izay azony ale ary nolazaina tamin'ny saoly fa efa nandositra niala tao keila davida dia nijanona tsy nandeha izy ary davida nitoetra tany anefitra tao amin'ny batery fiarovana sy nitoetra tany amin'ny tany avoana tany anefitry sy zifa ary saoly nitady azy isan'andro fa andriamanitra tsy nanolotra azy ho eo an-tanany ary hitany davida fa saoly nivoaka nitady ny ainy fa davida dia tany anefitry ziva tany anaty ala ary jonatana zanaky saoly niainga ka dia nakany amin'ny davida tany anala ka nampaherin'ny tanany tamin'andriamanitra ary hoy izy tamin'ny davida aza matahotra fa tsy ahazo anao ny tanany saoly raiko fa ianao no mpanjaka amin'ny israely ary izao no manarakaraka anao ary fantatry saoly raiko koa zany ary nanao fanakina teo anatrehan'i jehovah izy roa lahy ary davida dia nitoetra tany anala fa jonatana kosa nakany an-tranony ary niakatra nakany amin'ny saoly tany gibea ny zifita ka nanao hoe tsy mihery any aminay ao amin'ny batery fiarovana any anala any amin'ny avoany akila zay tsy amin'ny efitra va davida koa ankehitriny ry mpanjaka araky ny fanirian'ny fonao ry mpanjaka araky ny fanirian'ny fonao idina dia midina ianao fa azonay atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka izy ary hoy saoly ho tagny jehovah ne ianareo fa ianareo namindra fo tamiko masina ianareo mandehana everindray ka tsongoy tsara ny diany ary fantaro zay ahitana azy tany fa manao saina lalina de lalina hony izy a ka de zao fantaro tsara ny firenena rehetra zay ireny dia miverena ty amiko ndray ilaza marimarina ary izao dia iaraka aminareo koa raha mitoetra amin'ny tany izy dia hodidaviko erany arivon'ny joda rehetra dia niaingy anakany zify ireo ialohan'ny saoly fa davida sy ny olony dia tany amin'ny efitra maona tamin'ny tany aitsimo efitra ary nandeha saoly sy mpanompony hitady azy ary nolazaina tamin'ny davida zany ka dia nidina tany amin'ny aram-bato izy ka nitoetra tany efitra sy maona ary noho nyreny saoly zany dia nanentsika ny davida izy tany anefitra sy maona izy mbola mitoy antsika mamaky a diny fahinam-borapolo ary saoly nandeha tamin'ny ilany tendrombohitra iray fa davida sy ny olony tamin'ny ilany kosa ary niezaka mafy andositra davida no nitaony any saoly fa saoly sy ny olony saika nahodidina ny davida sy ny olony isambotra azy dia nisy iraka tonga tao amin'ny saoly nanao hoe avia angana ianao fa amin'ny filistina efa manafika ny tany dia niverina saoly tamin'ny nanenjena ny davida ary nandeha niady tamin'ny filistina ary ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe sela hamalaikota ya lavalava kely nyvaky teny iny paster alvaresy nefa tsika moa araky ny efa nolazaina foana hatrany ampiandohana hoe ny fanakitsika teo anatrehan'andriamanitra sy retolonreto fa hovatrina daholo ny toko sy andiny rehetra atao amin'ity baiboly ray manontolo tia
izany efa hery-taona mahery zay tsika nyteto a mbola mitoy ny azakazaka raha mbola tsy tonga ny amarao any lanitra jesosy a dia mihamafana de mihamafana ny fanazavana ny tenin'andriamanitra zay renesitsika eto amin'ity fahita lavitra sy onjam-peo ity raha ohatra moa zany ny mamitipitina kely a pastera ny zavatra nitranga teo aloha de ny namonona ny ireo mpaminany sy mpisorony Jehova novonoany Saoly a ny mpaminany maromaro niaraka tamin'ny Ahimeleka mpisorony io Ahimeleka io a ilay nampandroso an'i Davida ary tamin'ny alalan'io Ahimeleka io ihany koa no nahatonga an'ilay verset anankiray malaza be ao amin'ny tantaran'ny filazany tsara hoe ny finanana an'ilay mofo masina zay tao amin'ny tempoly izy io fady ho an'ny olona rehetra mihinana izy io fa tsy mpisorona ihany kanefa ozy Ahimeleka mpisorona hoe raha mba madio ahay ny sakavozy zany hoe tsy nikasy be vavy na namasy tena tsara zany dia afaka nomena de tamin'izay fotoana zay a nomena mofo Davida mpanjaka ny zavatra nampalahelo nefa dia ny mpitaritafika tao miaramila ny Saoly a i Doega Edomita ozy ny soratra masina le rangahy zay a sendra tao tamin'ny fotoana io de nitondra tatitra anakany amin'ny Saoly izy io tatitra anakany amin'ny Saoly ary namadika an'ilay resaka hoe tena ratsy fanahy Ahimeleka mpisorona fa nitazominy tao ny Davida nampandrosoany Davida nefa tsy mitazominy de inona tonga ny Saoly andringana n'ilay mpisorona sy mpaminany niaraka tamin'ny Ahimeleka tamin'izany vanim-potoana izany ary de aringana daholo mpisorony Jehova pastera le fandringanana an'ilay mpanompon'Andriamanitra nefany a dia tadidin'Andriamanitra foana le izy ary eo zany no anisany ozy a vao mainka nianapotika sy nampian-danja ny fahefany Saoly na tonga n'Andriamanitra tena tsy nentina mindra fo tamin'ny tsony mihitsy za mino pastera fa raha mbola nibebaka Saoly mbola azo natao ny verina teo amin'ny fanjakana fa indrisy fa ny zavatra nataon'ny Saoly de nanenjika n'ilay mpanompon'Andriamanitra n'ilay olona zay mpaminan'Andriamanitra sy mpisoron'Andriamanitra no ninjehany ka rehefa ninjehany ilay mpanompon'Andriamanitra de vao mainka hoy aho nampian-danja lay fahefany Saoly a izany rehetrarehetra izany ary napiakatra be mihitsy a ny lanjan'ny Davida teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny vahoaka ny faratsiana zay nataon'ny Saoly tamin'izany fotoana zany zay foana pastera ny tsara foana manamarika hoe na inona fanomezam-pahasoavana ananako na fanomezam-pahasoavan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ny baiboly de milaza pastera manao hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa hahasoa ho an'izay tian'Andriamanitra ary ny zarazarainy ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana kanefa ny fanahy de iray ihany ny tompo de iray ihany zany hoe ireo rehetrarehetra zany de miara-miasa avokoa ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra fa ny ratsy dia ny hoe raha manana fanomezam-pahasoavana ianao ka ampiasain'Andriamanitra fanomezam-pahasoavanao ka anaovanao tsinotsinona ny hafa na nysorana ohatrany hoe manosom-potaka ny hafa na anenjehana mpanompon'Andriamanitra hafa na anaovana tsinotsinona ny hafa de mametraka foana ny baiboly ary Davida mpanjaka de nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fiarovany mpanompon'Andriamanitra io ka nanoratra ndalatsoratra masina maromaro manao hoe aza manendry izay voaosotro hoy Jehova Andriamanitra zany hoe ny olona anankiray zao nosoran'Andriamanitra zany a de tsy mba azo atao mihitsy a ny manendry an'izy ireny a eo anatrehan'Andriamanitra izay tantara lavabe zany raha mbola resantsika fa famitipitinana moa no zavatra resako eto zany a pasteur Alvarez de ozy ateo hoe lay zavatra nataon'ny Saoly lay ratsy nataon'ny Saoly a de nampian-danja ny fahefam-panjakana nananany ary mazava ho azy moa zany fa ny baiboly aza de miteny manao hoe raha misy lehilahy anankiray milaza fa tian'Andriamanitra kanefa miteny amin'ny rahalahiny hoe foka ialahy na manao tsinotsinona ny rahalahiny de mendrika hoe lohana eo amin'ny synodrona zany mendrika ho lohana eo anatrehan'ny fitsarana zany ary na iza no manafitohana reny kely minona reny ozy Jesosy a de mendrika sina vaty fikosoam-boariny eo amin'ny tendrany de atsipany anatin'ny ranomasina any zany hoe Andriamanitra ry havana malalo amin'ny tompo a de sary-piaro amin'ny olona anankiray izay novonjeny novidiny Jesosy tompo tamin'ny rano narary an' Jesosy ilay namonjy atsika ary zany ho any nahatonga ny tompony teny teo ambony azy fijaliana ka nanambarany an'ilay teny mampalahelo lay teny Jesosy ny teny manao hoe mangetaeta
mangetaheta tsy mangetaheta sanatrian'izany isotrorano izy tsy mangetaheta hoe etaeta zavatra hafa fa ny etaetany de hoe mangetaheta atsika izy a ny mba hanolo tena ho an'andriamanitra hoe zao ny efa iaretako ho anareo zao ny ratra zay efa mahazo a ny rahako ny efa nalatsaka ary raha tsorona nresaka de ohatrany hoe manatona fa amindra foa amelaheloko a osy ny obolona toko fa telo ambyroapolo andiny fena ambyroapolo manao hoe anaka tolory any fonao zany hoe ny tompo zany de miantso atsika ary zany na tonga ny tenin'andriamanitra hoe mangetaheta ndikan'izay ry avana malala dia tsara foana ny miaina arak'ilay voasoratra miaina arak'ilay tenin'andriamanitra ny zavatra anankiray ratsy voasoratra atao anatin'ny baiboly de natao ovakina mba tsy hiverenantsika am'izany toetra ratsy nireo mpanompon'andriamanitra atao anatin'ny baiboly zany ohatra hoe saoly zao de nanana toetra tia manenjika ataoko hoe ralao amin'ny tompo olona piralao amin'ny tompo izy ary olona ninana ny fampinana ny manta sy ny masaka mihitsy izy davida ny tena marina de ohatrany hoe zanany mihitsy aza naterany davida kanefa de tsy nanakatao saoly teo amin'ny fitondram-panjakana afa-tsy nanenjika ny davida zany mba zavatra masaka tao anatin'ny sainy ty mpanompon'andriamanitra ity saoly ity ary dia nampalahelo moa fa maty tany tena aminalahelo lehibe tokoa no nafatesan'ny saoly tam'izany fotoana zany pastera ary dia tena nampalahelo ny efarany saoly zay ny amin'iny fa iverenako kely a ilay ato amin'ny toko fatelo ambyroapolo teo raha ohatra jerentsika ny ato amin'ny toko fatelo ambyroapolo dia ozy ny soramandro manao hoe ny namonjeny davida any kela averiko vakina ny andiny voalohany ary nisy nanambara tamin'ny davida hoe indro ny filistina mamely any kela ka mamabo ny ao amin'ny famolona ary davida eno tsara ny diny faharoa ary davida nanontany tamin'i jehovah hoe handeha mely izao filistina zao va aho ary hoy jehovah tamin'ny davida mandehana asio ny filistina ka vonjeo ny kela ary hoy ny olony davida taminy aty jota azytsika matahotra koa mainka raha makany kela iady amin'ny miaramila filistina de nanontany tamin'i jehovah indray davida ary jehovah namaly azy hoe miainga midina ankany kela fa izao anolotra ny filistina ho eo an-tananao de lasa davida sy ny olona nakany kela ary niady tamin'ny filistina ka namabo ny omby sady nahafaty olona be dehibe ary de voavonjiny davida nympona to kela eto pasteur alvares dia ilay fihetsiky davida sy lay toetra nananany rehefa miatrika ady ny mpanompon'andriamanitra rehetra na iza de tsy maintsy miatrika ady ary za moa matetika de mampianatra hoe ny fomba fiatrehana ny ady a de tsy mitsoka ady zay zany tokony ho ananatsika hoe raha miatrika ady ianao a de voalohany ianao tsy tokony hitsoka ady faharoa dia fantaro fa nangeza be aza ny fahavalinao de apetrao foana fa kely noho ianao ny fahavalinao satria tsy afaka mandresy ny olona zay ny overin'ny fahalehibe noho izy raha taditsika ohatra zao hoe ny tantarany davida sy goliata dia davida dia nahita hoe kely loatry goliata maivana kely goliata ary raha niady tamin'ny goliata davida anisan'ny mahafinaritra ana mihitsy ty teny davida ty paster aso ny ajerentsika izy iny aizy izy iny de eo amin'ny rasoko ely jereko kely aloha eo amin'ny andiny enina amtelopolo de izy hoe ny liona sy ny bera samy novoroan'ny mpanomponao ary filistina tsy mifora io de tahaka ny anankiray am'ray satria
ny aikany miaramila n'andriamanitra velo izy zareo tsara raha niady tamin'ny goliaty davida tsy miteny mihitsy hoe niaiky ny miaramila ny israely velona fa niaiky ny miaramila n'andriamanitra velona zay fomba fiteniny davida sy fijeriny davida zay de efa nanova zavatra ngeza be milohan'ny nandrodanana ny mandany jeriko de nirahana le miaramila n'andriamanitra velona lay komandiny miaramila ny jehova zay nampirodana ny mandany jeriko de moramora nanrodany manda ary teto davida de naka ny toerany komandiny miaramila io ka tsy nametraka ny teny no miaramila ny israely tsotra fa ozy izy manao hoe miaramila n'andriamanitra velona de jereo tsara fa tsy misy maharesany zany atao hoe miaramila n'andriamanitra velona zany ozy ny bokin'ny apokalipsy toko 12 hoe mikaela ozy niady tamin'ny drakona sy ny satana de resy satana sy miaramila nretrarehetra reo ary nazery izy no ny amin'ny mikaela indrindra be zay mpiady mahery de eritrereto zany fa rehefa ny mpanompon'andriamanitra anakiray zany pasteur miady miatitsiady ka maka ny toerana hoe kely eo manloko ny fahavalo de tsy maintsy resy io fahavalo fa raha eno miatitsiady anakiray ka tonga de miteny anao manao hoe oraraka orava osimba opotika vitany amiko de marina zay tenina zay fa sady oraraka ianao no opotika ianao no vitany aminao fa raha miteny anao manao hoe maivana amiko roakano fahavalo koa de maivana aminao ny fahavalonao zay zavatra anakiray zay pasteur fa nisany zavatra angeza be faharoa zay ny antony namerenako namakiko an'ity teny ty teo satria azoko tsara le vaky teninao teo ka ozy ny soratra masina hoe de hiady tamin'ny filistina davida de nanontany an'andriamanitra izy aloha niteny tamin'ny abiatara-pisorona izy ny nampalahelo moa zany tsy nisy afa-tsy abiatara sisany zanaka imeleka velona pasteur fa novonony saoly dolidoly de io no natsanga no mpisorona dia zay foana le izy hoe ny zanaka mpanompon'andriamanitra anakiray de manana tombontso lehibe andimbiny ny rainy na zanaka ranofo na zanaka ra-panahy tokony zanaka ra-panahy na zanaka ranofo nateraka mihitsy zany no andimy any dada ny pasteur mba ampizotra sy ampandeha tsara ny asa fanompona zay atao ka teto tsisy afa-tsy abiatara sisany zanaka ebeleka de io no mpisorona teo anatrian'ny davida de isaky ny anafitra izy de manontany an'andriamanitra ary zavatra nataony de hoe andeha hiady amin'ny filistina va na hoe andeha hiady am'izany jiriky zany ve eto ty ny efoda ozy mantsy any abiatara de andriamanitra zany miteny amin'ny alalan'io efoda io ao no alalana n'lay feo an'andriamanitra zany pasteur alvares de eo andriamanitra no miteny hoe mandeha anarina hoe mijanona ary teto moa zany de davida efa zatra le mpiresaka amin'andriamanitra foana satria ny olona anakiray zany efa tia miserasera amin'andriamanitra dia malala tsara ny feo an'andriamanitra mahafantatra hoe zany ny feo an'andriamanitra de niady tamin'ny filistina izy de tsisy raraka mihitsy le tenin'andriamanitra fa de resy teo an'lohany tokoa ny filistina satria efa fantatra de ny meloa ny fandresena zany hoe mpanompon'andriamanitra anakiray zany de mahalala hoe mpandresy melohan'ny fotoana ary andeha atrikady satria andriamanitra efa niteny tamiko efa nanambara tamiko ny am'zany fandresena zany sy ny fomba entina mandresa izay ady zay pasteur alvares mazava de mazava zay fanazavanao zay pasteur ary eto amin'ny andininy fahaefatra amby folo tapa amin'ny faharoa de zao le vaky ny teny manao hoe arsaoly nitady azy isan'andro fandriamanitra tsy nanolotra azy hoe eo an-tanana zany hoe raha tsy andriamanitra zany pasteur no niaro an'i davida raha tsy andriamanitra no nitantana davida de tsy maintsy tsy tratra ny saoly any davida ary maty ary eo ratsy fiafara davida fa andriamanitra no niditra tsehatra ary nanao ny fomba rehetra nanao ny fomba rehetra ary andriamanitra de mahay lavitra noho saoly andriamanitra de afaka mitarika ny olony anakiray na de ao anatin'ny ady aza na de ao anatin'ny olana aza na de ao anatin'ny zavatra sarotra aza raha mino ianao fa andriamanitra mitarika anao de azo antoko tsy ho resin'ny fahavalo tsy ho tratra ny fahavalo zany ianao tsisy zavatra azo fahavalo atao aminao rehefa andriamanitra no miaraka aminao zava-dehibe zay pasteur ary zay ny ilana mianatra soratra masina satria soratra masina moa de averimberina trano hoe soratra masina ihany no afahantsika na am'izao fiainana zao na amin'ny fiainana ho avy soratra masina ihany no afahantsika manaraka ny tompo mamatotra ny sitrapon'andriamanitra
nany amin'ny fiainana mandrakizay dia soratra masina ihany satria ozy ny ten'andriamanitra hoe ny lanitra sy ny tany ho levona na ny tany zany ho levona ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona mandrakizay zany hoe ny ten'andriamanitra no hitarehan'andriamanitra atsika any amin'izay toerana tia ny hitondrana atsika na aiza zany dia andriamanitra efa manana lalana zay hitondrana atsika ny tompo dia anteny pasteur hoe nizaniza ozy izy manaraka izy izy te anaraka na izy na lehilahy na vehivavy nefa rem-pianakaviana efa mety retirety akamy ianao na rem-pianakaviana efa retirety amin'ny asanao vao anapa-kevitra na aradian'i Jesosy ianao vao nahita zao fandaran'izao dia mahita ianao hoe ary misy zavatra ohatra tsy eo tsara zany fanompoko an'ny tompo zany hatramo zay fa misy zava-baovao indray amin'izao fotoana zao ka na izao ary ianao vao anapa-kevitra na aradian'i Jesosy dia fantaro fa ozy ny ten'andriamanitra hoe aoka izy an-tany tenany ary hitondra ny azo fijaliany ka naraka marina pasteur fa tsy voatery hoe mahafinaritra be foana tsara be foana miaraka amin'ny tompo marina fa nanomana fiainana be diabe izy ary izy ho avy mananantsika fiainana fa ndraindray misy fizahn-toetra ndraindray misy ady zay tsy maintsy atrehanao zanak'andriamanitra misy zavatra anakiroa mety hitranga amin'ny olona anakiray mba tonga azo matotra eo amin'ny fanomponan'andriamanitra na izy mandalo fizahn-toetra na izy mandalo fitsapana ady dia ianao zany ny fakapanahy dia avy amin'ny devoly fa ny fizahn-toetra dia avy amin'andriamanitra ireo zavatra eo dia nafantarana azy hoe avy amin'andriamanitra na avy amin'ny devoly dia zao ny amantarana azy dia ny avy amin'andriamanitra moa misy fiadarana dia miady ary ianao ny avy amin'ny devoly moa dia misy fakapanahy ary mila mandresy ianao na le fakapanahy na le fizahn-toetra mila mandresy an'izay ianao ary araka le teny teo hoe andriamanitra sy nanolotra ny davida Jesosy zany tsy nanolotra ny davida mihitsy teo am-pelantanan'ny Saoly hatramin'izay zay ny atony anlorantsika amin'ny fiainantsika amin'ny tompo mba tonga ny fahavalo tsy anampahefana amin'ny fiainantsika tsy anaova ny fahavalo arak'izay tiany amin'ny fiainantsika isika ny zavatra andraka teto pasteur dia hoe i davida dia nandray le osotra onction royale nianatra teo aminatrehan'ny Saoly izy ny amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany ary nampianarin'ny Saoly ihany koa ny fitondrana maramila satria taorina nandreseny any Goliath pasteur dia lasa mpitaritafika indray i davida lasa commandant izy tamin'izay fotoana zay commandant d'armée zany hoe izy no mitarika le maramila mpiarivo lasa mpiarivo zany izy ozy ny ten'andriamanitra vakitsika nivoaka sy nitra ary tamin'izay nalehany dia ozy ny ten'andriamanitra hoe nisy fahendren'andriamanitra tao anatin'izany davida zany nampianarina izy hitondra fanjakana nampianarina natao hoe politika izy tao anatin'ny fitondram-panjakana mahitsana ny resaka politika tena ninarina zany resaka politika sy fitondram-panjakana io ary fa izy nianatra ny resaka maramila ihany koa izy avy eo izy dia nifanerasera tamin'ny Samuel mpaminany tamin'reto mpanompon'andriamanitra maro samihafa mba tsy ny lafiny ara-politika ihany na ny lafiny ara-maramila ihany fa zava-dehibe ihany koa lafiny ara-panahy dia na dia teo azy zany formation isan-karazany zay andriamanitra mihitsy name formation any davida dia mbola tratry mifanenjehana ihany izy riavana malala tsy amin'ny fotsiny formation ny fitaizana éducation any ampianarana hoe mampianatra ny zanakao ianao latsinainy talata larobia lakamisy zoma miditra ny fito maraina mirava mandraparivany andro mianatra zanakao nefany ny lafiny ara-panahy atsy mandringa fa tahaka nikarakaranao ny lafiny ara-tsaina ny zanakao ny ara-tsakafo ny zanakao ny fitafiany zanakao mila ihany koa mihoatra noho izany nikarakarana ihany koa ny ara-panahy ka amin'ny fotoana ivavahanao na sabotsy na lahady dia tena aoka tena ataonao zava-dehibe aoka tena ataonao matotra aoka tena raisinao ho sérieux tahaka ny nandraisanao ny fianarana sy ny fiainanao andavanandro mihoatra noho izany no andraisanao ny fotoana na antomponao an'andriamanitra na ranao an' Jesosy fa andriamanitra dia mamolavola olona ary davida tsy tonga dia na dia nosorana tsy tonga dia napetraka teo amin'ny fitondrana fa nila formation aloha nila nianatra ary nany amin'ny ten'andriamanitra ny stadidiko zay Matthieu toko fa roapolo angamba zay pasteur le hoe samy meny talenta araky ny fahaizany avy hoe ny mena talenta araky ny fahaizany avy hoe arakaraky ny fahaizanao ara-tsaina fahaizanao ara-soratra masina fahaizanao ara-panahy no ametrahan'andriamanitra anao andraikitra lehibe amin'ny seritry ny asa fanompona ka tsy ampy zany ny fahalalana ara-tsaina fa mila ny ara-panahy ianao mba ahafan'andriamanitra mametraka anao mba ahafan'andriamanitra mampiasa anao arak'izay mba tena ilavan'andriamanitra anao ny tanjon'andriamanitra amin'ny davida tsy hoe ompitehana ny tanjon'andriamanitra amin'ny davida tsy hoe atory ana-tsa mafy eny zavatra nazo any davida hoe natory tany a-tsa pasteur lehilahin'andriamanitra voaositra avy any amin'ny lampa-panjakana ninana zay tiany hoanina ny sotro zay tiany sotroana
natongo tany amin'ny fandrina faran'izay tsara nisy lay tsara be nisy lay tsy tafiditra moka mihitsy ary voavina pakabady ary vinantso ampanjaka koa ty David ty tampotampoka eo lasa re naty ala riny natory a lasa re anefitra riny natory a zany matory anefitra zany re avana tsisy tsy hoe misy kidory éponge torinao any tsy hoe misy bodofotsy hotafinao any fa tonga de matory amin'ny tany zao sa makavody azy eny de mamelatra lama kely de matory satria sady mandosotra no matory amin'ny alina zavatra mafy be miatrika an'zany mafy be miatrika an'zany ndraindray raha moa ianao sedra voyage ka matory any ambony tomobile ohatra mandeha voyage amin'ny tomobile ianao ka sedra matory any ambony tomobile mafy be le miaritra mifototra kely anaty tomobile hoe ariva mandraparay ny andro ohatra mba misy le seza mba tsaratsara ry mo sezanao de azonao adaboka kely de mba mahazo aina anao pekarinao fa hafa ihany le matory ambony fandrina lafy botifotsy hafa ihany iny fa Davida zany tsy niaina ohatr'izay nitanjon'Andriamanitra tsy hoe ampijaly an'i Davida nitanjon'Andriamanitra tsy hoe ampahory an'i Davida fa ambolavola azy hoe hitondra firenena ary tsy firenena tsy rehetrarehetra no etiny Davida fa firenena manana ny maizy azy indrindra eto ambony tany de le firenena nofidiany Jehova Israely tsy moramora ny zavatra ny atrehan'i Davida ka isika zany mety misy fotoana ianao mandalo ady mety misy fotoana ianao mandalo fizatoetra fitsapana de zao nitanjona ataovy ao-tsaina hoe misy zavatra homanin'Andriamanitra anao aoka toky zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe aoka toky hatramin'ny fahafatesana ianao de meko anao satroboninahitra fiainana raha lasana bavy matoky an'Andriamanitra ka tsy sao mandrakariva ny tavan'Andriamanitra aza mijery ny adinao mandroany fa jerevo sady angatao ny tompo anokatra amin'ny masom-pananao hoe inona tompo ny tanjona tianao atao inona programa inona projet anao inona programanao zao volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe za manana hevitra hiverana anareo de hevitra tondra fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fa ny amin'ny farany matoky an'Andriamanitra fa misy tanjon'Andriamanitra ao ambadika zao ady atrehanao zao matoky an'Andriamanitra fa misy projet an'Andriamanitra ao ambadika zao ady sy lalovanao zao ianao zay mety manana olana goavana andao fotsiny anaraka ny tompo arao ny tenin'Andriamanitra aza miembotra aza mangatsitsika Davida de tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy ary nantany an'Andriamanitra zay natonga azy nampiasa ny efôda zay natonga anazy tsy nisaraka tamin'ny tompo mihitsy izy tany am'izay rehetra naleny ary dia hitantsika moa toy ny tantara fa dozy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy nanolotra ny Davida teo ampelantanan'ny fahavaliny pasteur hitantsika tokoa zay to'ny tantara zay pasteur Alvarez ary dia efa nifakina teo toy ny tantara fa ny fanazavana no tsy maintsy ho resantsika misy zavatra mahalina kely pasteur eto amin'ny andininy fa 5:10 Samuel voalohany toko tena amby 20 mazava ho azy ary hitan'ny Davida fa Saoly nivoaka hitady ny ainy fa Davida dia tany anefitra Zifa tany anaty ala ary Jonatana zanaky Saoly ny ainga de nakany amin'ny Davida tany anala ka nampaheriny tanany tamin'Andriamanitra ary izy tamin'ny Davida aza matahotra fa tsy azo anao ny tanan'ny Saoly raiko fa ianao no hompanjaka amin'ny Israely ary izao no anarakaraka anao ary fantatry Saoly raiko koa zany ary nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova izy roa lahy ary Davida de nitoetra tany anala fa Jonatana kosa nakany an-tranony misy zavatra anankiray ataoko hoe mahafinaritra fiainana tanora teto tanora anankiroa zany ny resaka eto dia i Jonathan sy Davida efa nisy fotoana ihany resantsika an'izay hoe raha ny safidy any Jonathan i Davida ho namana dia anisany nainy safidy namana izy satria voalohany raha fijerena maha-olombelona de zao i Jonatana dia nanana fahendrena i Jonatana ihany koa nefany olona manam-pahaizana matahotra an'Andriamanitra tsy mifoka tsy miloka tsy midioka ary Jonatana de zanaky ny olona manan-katao satria raha am'izao vanim-potoana eny antsika zao zany de zanaky filoam-pirenena ka rehefa ny safidy namany Davida de olona ambony olona manam-pahendrena matahotra an'Andriamanitra olona mba mianatra ihany koa ary mahataka-javatra nono raisy no namana fantany zany fa olona tsy hanary azy any akady mihitsy nono raisy no namana ary tsy diso fiantefa zay eritreritra Davida zay raha naka namana ho sakaiza ho an'ny i Jonatana i Davida tamin'izany vanim-potoana zany matetika mantsy pasteur ny olona anankiray dia indraindray namana ihany no mety andavo azy
ohatra hoe fisakaizana amin'ny namana ratsy de manala n'ilay toetra tsara zay efa nananana. Ary ina moa no mahatonga ny olona sasany verin-dalana miemotra na de mpanompon'Andriamanitra aza. Ohatra hoe misy tanora zazavavy anankiray na tanora zazalahy anankiray manambady izy a, de Andriamanitra mametraka safidy eo anoloany, de safidy izy olona zao tontolo zao la tsy mibabaka. De izy mieritreritra hoe rehefa tonga ao am-piangonana io miova foana rehefa ao anaty tokantrano kinanjo tsy natarika azy de lasa miverin-dalana, lasa miemotra. Tanora maro ny potika vokatry ny fisakaizana amin'ny namana mifokaronon-kony, misotro toka, mandeha any amin'ny alim-pandizana maro isan-karazany de manaraka ny toetran'le olona. Fa i Davida raha safidy an'i Jonatana de fantany tsara mihitsy hoe olona manana ny maizy azy ty Jonatana ty. Taty aoriana indray nefa n'izany pasteur Albaresy de nanomboka tsikatry Jonatana ihany koa osy izy, ary Jonatana mihitsy no resy lahatra manao hoe aza matahotra fa tsy azo anao mitanan'ny Saoly raiko, fa ianao no mpanjakan'Israely ary izao no anarakaraka anao. Fantatry Jonatana tsara fa miatahin'Andriamanitra koa ty Davida, miakatra ny poids na ny lanjan'i Davida, manomboka ny voaka ilay ositr'Andriamanitra tao anatiny, nanomboka notahin'Andriamanitra mihitsy zany Davida teto, ary maily Jonathan. De ozy izy hoe mbola ho amafisika eo indray le fisakaizana tany aloha, satria izy naka ho namana de mba andeha anatona azy indray de eritreretinao hoe any anaty aly Jonathan i Davida fa tsy mbola nisy telefona tam'zany ka hoe Davida aiza ianao zao, aiza ianao fa mitady anao maika, fa namitady an Davida any anaty aly zany sarotra, tsy GPS, tsy misy fomba ahitana anazy. Fa nokarohany Jonathan io de hitany Davida pasteur, ary Jonathan tonga de nilavolefina mihitsy manao hoe ianao mpanjaka, de izy moa tonga de nanendry tena za no manarakaraka anao zy tonga de za ozy manarakaraka anao, zany hoe tena ka zay le mampinamana zay le mampinamana, zany hoe tonga de fantany hoe namako Davida, mitsoka amin'ny tombontsoa rehetra avy amin'ny Davida koa rehefa tonga eo amin'ny pouvoir Davida de namako ozy. Fa nafinatra tam'reto indray moa zany tsy le namana fatsora, le namana fatsora ty tena rehefa tonga teo amin'ny fitorana, fa ny zavatra nafinatra tam'reto indray zany nanao zay nampandroso ny fitoram-panjakana tam'zany vanim-potoana zany, de lasa mpinamana be izy mirahalahy. Ary i Jonathan de niaro hatramin'ny farany any Davida mihitsy mba tsy ho azo ny tanan'ny Saoly, zany hoe anisany nandray anjara be dehibe mihitsy akoatran'ny hoe fiarovan'Andriamanitra moa zany mazava ho azy, fa Andriamanitra tsy nanolotra ny Davida eo tanan'ny Saoly mihitsy. De i Jonathan no anisany nampiasain'Andriamanitra ao anatin' zay zavatra zay. Eto zany pasteur de maneho zavatra anankiray hoe ny olona anankiray ho tafita pasteur ho ariana kely eo ny olona azo heverina fa andeha lavitra ny fiainany de ny olona manana fahalalana, fahazavan-tsaina, fahendrena, fatakarana ohatran'reto mpanompon'Andriamanitra reto, satria ny zavatra noresandry zareo reto rehefa niresaka izy, ohatra hoe politika moa nyresana teto, tena resaka politika satria tontolo ara-panjakana mihitsy le nyresana teto, de zavatra mampandroso foana zany nyresana teto. Hoe ato ane misy mpanao politika goaiky-antitra amono anao ary dadanay papanay mihitsy io, de nolazay tany amin'ny Davida le izy, mailo anao fa teny ikako mihitsy io, tenefa tena zay mihitsy zany le zavatra mitranga teto pasteur, le mampandroso le tombotsoa an'ilay firenena no jerena tam'izany fotoana zany, de tena nitsondo ary raha ohatran'izany ny mpanolontsaina na mpitondra anankiray pasteur tena goavana be mihitsy hoe maka ny toerany ty Jonathan ty, manolontsaina ary tsy manafina ny zavatra tokony ho marina sy ny tokony ho rariny mihitsy ampandrosany le firenena, de lasa notahin'Andriamanitra le izy. Ohatran'izany inkona de ataoko hoe eo miseritry ny hitanao miseritry ny tokantrano na seritry ny asan'Andriamanitra na be lehibe ny seritra azo ampiasana an'io resaka hoe mpanolontsaina io, hoe rehefa mifidy mpanolontsaina de olona tena matahotra an'Andriamanitra ary olona azo antoka mihitsy zany no raisinao anatin'izay fanoloran-tsaina zay mba atonga an'le fiainana zany tsy hivily lalana mihitsy pasteur, satria ny olona anankiray na voan'ny Solomon nani atao amin'ny resaka mpanolontsaina, atao amin'ny resaka mpanolontsaina satria goragora loatra
ilay vadiny voalohany de lasa rehefa goragora le vadiny io tsy nanolo-tsaina tsara ny Solomona tsy nipetraka tsara tamin'ny toerany de lasa arivo ny vadiny Solomona nefa rany ary raha mbola natanjaka angamba iarainy niakatra iny nanambady isanandro izy fa ny zavatra isaoran'Andriamanitra moa zany de nitsara tamin'io ihany izy nefa rany zany pasteur Alvarez zay ny amin'iny fa eto amin'ny andininy faraky amby roapolo de misy zavatra anankiray eo amin'ilay toko fatena amby roapolo teo hoe ary hoy Saoly hotahiny Jehovah ane anareo fa ianareo namindra fotamiko masinonareo mandehana iverondray ka tsongo tsara ny diany ary fantaro izay nahita azy fa manao saina de lalina hono izy ka izao sy fantaro tsara ny firenena rehetra zay reny de miverena ty amiko indray ilaza marimarina ary zao de hiaraka aminareo koa raha mitoetra amin'ny tany izy de ho tadiaviko eran'ny arivon'ny joda rehetra zay aloha tsara ny zavatra nitranga teto pasteur nisy natsikaritra ihany zany io toerana nisy an'i Davida io de misy le mitoratatitra hoe ary ny toerana misy azy de ozy mifiatsika Saoly hotahiny Jehovah ane ianareo raha tsorona de hoe mba nitsodrano teto Saoly zay efa nolavin'Andriamanitra efa tsy nitenenan'Andriamanitra intsony Saoly zay efa nolazain'Andriamanitra hoe miendaka aminao ny fahefana i Saoly nefa mbola nametraka amin'ny tenany ho mpanompon'Andriamanitra foana ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra foana ary zay ho anytandremana pasteur ny hoe rehefa ao anatytsika re olona ny fanomezam-pahasoavana de hoy apôstôly Paoly manao hoe ianareo zay efa milaza azy fa mijoro tsara mitandrema fa anao de lavo fa zava-doza zany hoe ialan'ny fanahy masina zany ialan'ny tanan'Andriamanitra izany ialan'ny fahasoavan'Andriamanitra zany ka nampalahelo teto de niala tao amin'ny i Saoly lay fahasoavan'Andriamanitra ary de Saoly mbola nieritreritra nametraka amin'ny tena nompanompon'Andriamanitra ihany nieritreritra ny tenany mbola omban'Andriamanitra ihany nieritreritra ny tenany mbola manao asan'Andriamanitra ihany fa Andriamanitra efa tsy niara-niasa taminy intsony ary de tsodrany mpiara-miasa taminy izy teto tamin'ny anaran'i Jehovah notahiny Jehovah ane nareo nitonona le anaran'i Jehovah nefa Andriamanitra efa tsy niara-niasa taminy intsony io tena grave io pasteur le hoe misy olona anankiray ndraindray mbola mitsodrano anao io olona io anefa ianao malala tsara hoe ny tanan'Andriamanitra efa niala tamin'le olona ny sitrapon'Andriamanitra efa tsy atao intsony niova le olona nefa mbola mitsodrano zany hoa pasteur tena za moa de miteny an'ity foana hoe aza de malaky loatra hoe mangataka fametraha-tanana amin'ny olona rehetra tsy hoe misy vazava any ampita-ranomasina tonga eto Madagasikara na vazaha mainty na vazaha fotsy iny anao tonga de miazakazaka de batainao ny tanany de ataonao ny andohanao tsy fantatra ao akory iny olona iny mety efa sara-panambadiana sy tsy hainao satria ny zava-doza pasteur de tia ny io asana fanahy io tonga de mipita io amin'ny resaka tanana io ka tsy hoe misy olona kiray tonga avy any de tonga de ametra tanana aminao na ianao mihitsy tonga de io mangataka tsodrano am'le vazaha be de kingery anao am'le izy na malagasy io azy io e fa fataro tsara raha ny marina de hoe ny rainao niteraka anao ara-panahy ihany ny tokony tena azonao antoka satria io ny nahalehibe anao io ny nahalala ny fiainam-pan ianao ny mahalala tsara an'io hoe io ny nahalehibe ny ara-panahinao de reny olona ara-panahy reny no tokony ametra-tanana aminao fa i Saoly teto nitsodrano nreto olony reto fa tsy nanan-kely le tsodrano ary raha ohatra zao maky andala-tsotra masina anankiray pasteur Alvarez sady mamaraparany anjara koa satria ianao mbola hitenitsinina ato amin'ny Matthieu toko faharoa de ozy ny soratra masina eo amin'ny andininy fahafito eo amin'ny andiny fahadimy
ngamany eo amy andiny voalohany mihitsy pastera ary ankehitriny de mpisorona de ho aminareo zao didy zao raha tsy iaina malaky fa tsy mateo ay malaky atoko faroa zafady malaky atoko faroa alohan'ny mateo zafady ary ankehitriny ry mpisorona de ho aminareo zao didy zao raha tsy iaina nandatsakapo ka anome voninahitra ny anarako ianareo jehova tompony maro de alefako amelanareo ny ozona ka ozoniko ny tsodrano ataonareo eny efa voazoko sady zany satria tsy mandatsakapo ianareo indro asiako teny mafy ny voa fafinareo ary ho fafazako taindro ny tavanareo dia ny taindro roa avy amin'ny andro firavoravoanareo ary ailika miaraka aminy ianareo eto zany pastera resaka tsodrano hoe olona anankiray manana fahefana ara-panahy nefa niova de le lany tanan'andriamanitra nefa mbola mitsodrano ihany mpamirapiratra ny tavany aminao ny to mpamindra fo aminao na ty tsodrano ny saoly ty hoe ahotainy jehova ianareo fa ianareo mamindra fo amiko na misy tsodrano hafa kanefa tsy mitahiry fahalalana io fa niova io olona io raha ino mitsodranana io de ozoniko izy andriamanitra ary mafimafy le tenin'andriamanitra teo ozy izy manao hoe ozoniko ny voafafinareo ina moa le voafafy eto le voafafy lazaina eto de ohatra hoe le teny alokon'le vavan'le mpisorona ozona daholy lasa ozonan'andriamanitra vatika ozona daholy hotahina ny arabolanao tonga de misy feo miteny ozonona ny arabolanao hotahina ny tokantranonao tonga de misy miteny sara-panambadiny ianao hotahina ny fahasalamanao tonga de misy fiainy miteny maty ianao zay ny masaripady an'le izy pasteur ohatra ny mampitahotra zany fa zany mihitsy marina zany le zavatra marina de saoly ndray no nitsodrano teto de tsy nanakely le tsodrano mazava ho azy fa tsy nisy fiatraikany tany amin'ny davida mpandresy foana taorianan'le izy mpandresy foana davida satria davida efa voatsodranon'andriamanitra ka tsy niozony saoly ko no hoe nanakery tamin'ny davida fa davida tena narovan'andriamanitra hatramin'ny farany mihitsy pasteur alvares tena marina zany lazainao zany pasteur zany mihitsy no izy zany mihitsy no izy satria ara-baiboly mihitsy zany zavatra resanao zany eto moa zany dia araka ny teninao teo pasteur hoe ny davida sy jonathan de mpinamana ary vokatra zay zava-misy rivotra mafanafana tao a-tanànandry davida zay satria araka le fomba fiteny tanora moa hoe mialatsiny mamay be ny tao a-tanàna zany tao davida tao de lasa davida nitsoka exilé politique moa zany na hoe réfugié politique ohatran'ireny mpanao politika mitsoka makany ampitan-dranomasina reny ohatran'izany mihitsy no nahazo any davida am'izao fotoana zao moa pasteur misy an'ireny olona le mpitsomponenany reny le mpitsomponenana hitantsika amin'ny vaovao reny avy any Libye avy any Afrika any mamonjy any Europe ary dia mampalahelo amin'izy ireny fa dia ndraindray le sambo mazaka olona 20 ohatra de lasa mitondra olona 500 mitsangana daholo ny olona ao anatin'le sambo mandritiny 3 andro rehefa ny herinandro mandeha tsisy rano tsisy sakafo mitsangana mijaridina daholo tsy afaka mipetraka zany zavatra mahazo an'ireny ny olona le exilé manao tsomponenana ny tenany vokatry le zava-misy eo amin'le fiarahamonina misy amin'izy ireny ohatra hoe mahita vaovao zao pasteur Libye zao de misy kristianina ny Libye de misy kristianina mandositra makany Europe zareo satria ohatrany hoe mafy loatra zany le pression satria na de hoe mamaky baiboly fosiny ary any na de manonona jesosy fosiny to de mampigadra matapa-do de aza misy kristianina mandositra misy vahoaka tsotra mandositra avy any Afrika makany Europe de be dehibe mampalahelo be dehibe amin'izy ireny ankizy zaza maty any ampovonin-drano eny maty ny anoanana miongana le sambo na eta Majunga koa reny misy zany le makany Comore sy ny renosy manodidina misy rehetra misy an'ireny manao tsomponenana ny tenany mialo Madagasikara satria hoe mafy le fiainana eto de mba mitady fiainana moramora vie facile de kanjo tratra ny loza eny ampandehanana eny zay zavatra nahazo any David zay le ilala tsika kristianina hoe isika ny fanasiny tany ianao zany zay safidy anaradian'ny tompo de tsy voafetra eto Madagasikara ihany ianao fa tsika tanora de manoro hevitra anareo tanora mbola mpianatra nareo aza atao tsy rambana ny langa mianarinareo langa anglais français allemand mandarin espagnol sisisy mila ary ianao langa satria aza varina amin'ny malagasy sy ny matematika sy ny ilaina zany fa enaro tena domineo tsara mihitsy any langa satria andeha lavitra tsika tsy voafetra Madagasikara tsony rehefa mitory filazantsara fa manera-tany mihitsy araka izany satria mila mitory ny olombelona rehetra manera-tany ianao misy fahasoavana raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao de mila manana zany vision zany manera-tany na iza na ianao andeha lavitra isika tsy zany eto Madagasikara isika zany pasteur manaraka arak'izay koa pasteur de zao hoe
na amin'ny zavatra anakireto hoe le namana misy karazana roa mihitsy le namana eto e i namany davida anakiray jonatan namana matoky fa ny namany davida anakiray reto olona tato tany ninona sinavy teo kaila de zifa reo olona mponina no tanàna io zany a de mponina namadika any davida zay niverinao namana pasteur zavatra point anakiray ilaitsika de hoe voalaza amin'ny baiboly ihany io tiavony olombelona rehetra raha lasana bavy eny hatramin'ny fahavalinao a raha tiavo fa zao ny condition tokony ataonao aza matoky ianao misy ny fatokisana resako tsy hoe ny amin'ny resaka asa ohatra hoe misy chauffeur ohatra de izy mitondra autobile de mila matoky ianao fa izy no mitondra azy fa le fatokisana le hoe namana le fifandraisana mampinamana ny resahana de tanyremo raha lasana bavy namana satria zao naoka olon'andriamanitra tahaka an'ity jonatana aty no namanao aoka mpanompon'andriamanitra tahaka an'ity jonatana aty a manana fifandraisana i jonatan pasteur tena eninao mihitsy hoe manana an'le tena hoe fahasoavana mihitsy ao anatiny misy herin'ny fanahy masina mihitsy ao anatin'ny jonatan fantatry jonatan mihitsy ny hevitr'andriamanitra hoe saoly ray de tsy afaky ny tratra anazy mihitsy ary davida de apetraka andriamanitra holarana voalohany amin'ny fanjakana i jonatan tena nanana zany fatakarana ara-panahy zany mba tokony ho namanao olona ara-panahy tokony ho namanao raha nambady ianao zo am'izao fotoana zao raha nabavy de ozy ianao hoe ahoana ty lehilahy vady akavady anaty io zy ianao le bika manentina ty velany tsy tiako mety lavalava angamba ianao raha nabavy de le olona akavady anao somary fohifohy toy izy ianao tsy tiavako an'ity lehilahy ty na de manana maizy azy ohatra fony iza aza mijery aza varina mijery endrika ivelany ianao aza varina mijery endrika ivelany fa jereo manahoana ny ara-panahany manahoana raha jereo tsara aza varina mijery ivelany fotsiny tahaka ny olona zao tontolo zao tsy mahalala ny ao anatin'ny fanahany fa jereo ny ara-panahany fa raha mbola olona ara-panahy kosa ka mba misy atsara tare itiavanao azy ihany de aza laviny izy fa ekeo izy rohatra hoe tena hoe ara-panahy izy olona mba tianao ihany izy fa hoe noho izay misy hoe ka toetra ray izay ihany no mety mba tsy azoazonao ka afaka tiany olona rehetra ianao fa aza mahatoky raha olona tsy ara-panahy zany tsy aza tokisana zany aza mahatoky ianao na iza fa ny raha lasana bavy amin'ny tompo olona ara-panahy reny de azonao itokisana tsara pasteur zay ngama pasteur aloha ny androany fa de ivavaka tsika isotra ny tompo ndoary raha eo de amisotranao zay nohony amin'ny nianaranay aniny samuela voalan'ny toko fatelam-borampolo iny elaela tokoa tsy nianarana izay ten'andriamanitra zay teto am'ty fandarany ty ny tenao de tena fiainanao anay za de manonona fahasoavana fitahina manana ampiampy fiarovan'andriamanitra fiainana miakatra amin'ny ambonimbony kokoa ho an'ny tsirairay avy hotahina tompo ny tokantrano ny arabola ny asa ny ara-panany tsirairay avy voninahitra de ho anao rirany jesosy amen zay ny fotoanantsika tompo koa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra mahireza daholy veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur rankiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tremarivona manasantsika rehetra tompoko